Ny fomaraimbe omaly ny mpifaninana amin'ny Award Generation 2024 fa andeha hivahiny tao amin'ny fandarana tafasika maraina ao amin'ny Real TV Madagasikara. Lasa ary zao. Maraina tokoa ny andro, maraina ny faraka amin'ny telopolo ny volana Jolay taona 2024. Androany sisa zany soma farany amin'ity volana Jolay ity zany efa ela ndray zany vao miverina afaka tsisy tsoky zany 2024 zany efa le faraka itoko no nanomboka ny fivanianana avy eo i Davila nanaraka azy teo i Malala avy eo i Ismaël ary Jayan no namarana an'izany izay nirana tamin'ny ABCN mpanolotra ny fandarana tafasika. Nisy ny resadresaka ny fanaovana tamin'izy ireo ary teo ihany koa ny antso mivantana avy amin'ireo mpankafy ary ny lalao. Dia efa vonona ihany koa toky kely eto akaikina eto. Manao ny toky? Miaraba ny toky. Miaraba ny Abi dia miaraba ny Aina. Dia faly miaraba antsika rehetra manaraka ny fandarana tafasika ny tokantrano. Mialohan'ny tena hoe resadresantsika aloha toky dia any zao mety misy zao vao mahita hoe izy ary ty olona kely miaraka aminay ety dia ndao atao ny fampahafantarana hoe izy toky dia avy aiza dia firy taona. Ny anarako Ranjemiandro tokony Aina Joël tokony fiantsonana 13 taona. Mipetraka eny amin'ny rond-point Nosy. Ny tena nofinofiko zany dia ho lasa mpitsabo dokotera. Dokotera lasa mpitsabo. Bonjour, bonjour. Bonjour. Merci. Raha misy raha manana fahefana Davila nova zavatra eto amin'izao tontolo zao dia inona no fain Davila? Toetsaina. Afaka mba hazavainy Davila kely hoe manina le toetsaina mihitsy no nany marary mihitsy no tiany Davila le izy. Natonga hoe toetsaina tiako ovaina satria mila ovaina mihitsy le toetsaina antsika malagasy. Coucou Davila, des bras. Coucou, merci beaucoup. Davila. Courage, voilà ma petite. Yeah, merci. Quand on a Malala de isa no safidy an'ireny personnage Malala reny. Safidin'ny personnage ko tam Jasmine za ihany dia tamin'ny Avatar nampiny coach isafidy an'le izy dia coach nanome idéana. Salamat. Salame. Ento? Paul Lafatia Tanjombato. Tonga soa Paul avy any Tanjombato. Saika tany amin'ny Malala. Iza kay mpihira gasy tena tia Malala indrindra. Mpihira gasy tena tiako indrindra Mirado. Dia saika mba hirary soa amin'ny Malala dia kokoa. Merci beaucoup. Mahasoa retely mianatany. Mahasoa ihany koa Paul. Tiarabaina ihany koa Ismaël sy Malala fa afaka BEPC zareo anisany ankizy tandray anjara tamin'ny Award Generation dia afaka somatsara na izay fanadinana BEPC izay izy rovavy. Niditra farany noho izay hoe antony nanala BEPC izay Malala nanahoana ny fiarahamonina tamin'ny vao niditra tao. Ismaël azafady. Somary taraiky moa iaho zany vao niditra tao amin'ny loft dia vao tany fianarantsoa zany dia efa natahotra satria hoe ny ankizy efa tafiditra amin'ny loft aby dia ary sisany efa farany vao niditra dia nefa rehefa niditra tao tsy nanao ina. Madame Yule avy aty Sabotsina Madame Yule avy any Sabotsina Miany. Eny ary hoentina firariny soa. Mirako soa ndreky Ismaël. Hitanay dia tonga dia mahafinaritra daholo ny zavatra rehetra natondry. Dia mirako soa ndry mivavaka ondry tafita hatramin'ny farany orinasa Madagasikara. Dia mirako soa temenatỳ. Misaotra betsaka. Ankoatran'izay misy manontaniana hafa Aby?
mahay mitendry zava-maneno ve Traya? Eny tompoko mahay mitendry zava-maneno. Inona le tendreny Traya zany? Batery. Batery. Allô? Eny tompoko. Iza le miaraka aminay azafady avy aiza? Tarazaty Anosy. Io. Eny ary. Coucou Traya. Coucou. Miranso anao, za makanao hatramin'ny farany. Za koa makanao. Merci. Nahazo tapakila vidirana miisa roa ho an'ny fiatrehanany famaranana ny Our Generation eny amin'ny 24 fifatenany eto Madagasikara izay ho tanterahana ny sabotsy 7 aogositra ho avy izao moa ny lalao izay nirahana tamin'ireo mpifaninana ho an'ireo mpankafy ireo tao anatin'izay fandarana tafasika izay. Inona nahatonga ny Traya safidy an'ilay Squid Game tamin'ny stage 2? Satria moramora tao. Zany ve le izy Traya? Tsotra kokoa le izy satria izy tia zavatra simple. Zany ve le izy? Mialatsika kely. Mialatsiny fa tsy zany le izy. Zany le izy. Ie mbola mandray azy santsika satria mbola tsy nisy namarina le teo le One Piece le valiny le teo fa tsy le Squid Game. Coucou Davila de Fitanziwe. Coucou de merci. Sai kilalao. Andao ary tsy kilalao e. Iza hony no nanoratra an'le irany Davila anankiroa tamin'ny stage reny. Tonton. Ka iza le tonton? Le anarana zany tianay hoeno e. Marina Alexis. Sai ve Davila? Ie marina. Marina. Ya arapaina aloha zany fa nahazo tapakila roa iza ny olona farany hitantara malala ny mahazo azy na ny mombamomba azy eo amin'ny loftao. Tati Nancy. Marina ve zay malala? Marina. Iza aloha le miantso e. Fiderana ty Abdiny. Fiderana feza? Ambomahitsy. Eny ary. Miaraka amin'ny tokontsika zao iza le izy? Traya. Marina ve zany toky? Marina moa zany arabetsika izy. Inona le zavatra ngeza be nitenen'ny Ismaël tao anatin'izay? Mivavaka. Se ve Ismaël? Ie. Mivavaka, tena mivavaka le izy Mbola norotsorotsiana izy ireo tamin'ny hira vao maraina ihany koa aneny ny mpankafy sy ny mpanaraka ny fandarana tamin'ny fotoana io. Ranomaso iny efa nialanao, alahelo efa nilaozanao. Fifalina no fitafinao, o varina ze mahitanao. Fotoana maro izay nandalovako ady ampanay, ny manodidinay tô feno setra mama. Niezaka ny arina, vao maika atao ny varina, satria nandeha tamin'ny heriny tenako tô sepotrao torovana ny fo, ka miantso anao mangavy ao ray tsy to, milanao ny fiainako de feo reny fisainako, manaiky eo fa ianao reriany no antopisiko eto atany, anompo anao hatrany hatrany ho tariketrako izany izay no voadiko aminao ekeo raha azo atao. Mandehana asaky vizegny, ny mombanao
mbola misy tavandregny fa na de misy dra manahiragna minoafo ho tonga ny fandreseny sendra kivy andalagna anao za magneky overy finoagna ny olo tafita tiabione efa nandalo sedra sy tologny anjaranao zao sai amitoro ka mandeana asaky fisegny ny mombanao mbola misy tavandregny tatokiao ka sendra vato e tadina manadimbana ita fagoavana no azoko tanatiny ady ao ianao mampandresy ay ratrapahorinao ianao mampangine ianao mampangino manana ao sakaizako tsy mafoy ay mampandresy amizay atao telefoninao manana zao sakaizako tsy mafoy ay mampandresy amizay atao telefoninao faendrena hey, yeah, hey. Naviezianao na inona lokony poiranao za te ifandray itafaminao ny firaisankina tsy mifidy fiavina tsy mijery areny fa ny hoavy no jerena izao ianao isika rehetra iriko iray tarigetra ifanampy hira lalana samy ho finaritra izao ianao isika rehetra iriko iray tarigetra ifanampy hira lalana samy ho finaritra rehefa vita ny fivaignanana tsy nanaiky raha tsy naka sary fahatsiarovana ihany koa ny rehetra nahita azy dimy mianadahy milohany tena niverenana tany amin'ny lofta в один союз нашей голоса музыка наш ориентир lasindray ary iverineny amin'ny lofta avy eo satria efa miandry ihany koa ny fandaharam-potoana manaraka dia tsy inona izany fa ny fianarana ny teny rosianina ny fantoka be kokoa tamin'ny resaka vocabulaire resaka transport fête ny ao an-trano sy ny sisa teo amin'ny lafin'ny transport manokana zao a nianatra expression mihitsy zay fomba hitenenana zany hoe andeha hoaiza satria ny en russe moa hafa ny fomba hitenenana hoe andeha tongotra hafa raha hoe andeha amina moyen de transport dia ireny zany ezahana ny anarany nianatra karazana fête koa zay ny fête misy any Russie sy ny misy eto Madagasikara dia
nianatra souhait ahoana no miteny hoe joyeux anniversaire, bonne année sy ny sisa. Nianatra ny mombamomba ny ato an-trano koa zay, resaka meuble sy ny appartement zava-misy ato an-trano zany, ohatra hoe ny salon, cuisine sy ny sisa. Dia ankoatran'izay namerimberina kely karazana présentation zay satria zareo mety hanao présentation russe ny iran'ny zareo amin'ny finale. Dia nianatra an'izay zay nampanao présentation an'zareo ny anarany, ny taona, ny toerana ipetrahany, nanolotra ny irany sy ny sisa. Teo ihany koa ny fianarana ny teny anglisy amin'ny mahafifaninana iraisam-pirenena ny AO Generation 2024. Ny zavatra nataon'ny ankizy androany satria efa mamaraparana ny cours-ny anglais an'zareo atao anatin'le fotoana fanomanana an'le izy dia zavatra nataonay androany zany ny fantoka bebe kokoa amin'ny resaka pratika amin'izay sy ny fanomezana vocabulaire majinijinika ihany dia ny fomba fampiakarana ny understanding an'zareo na ny fomba fahazahoan'zareo resaka, zany hoe mampiresaka an'zareo mihitsy zany, mametraka fanontaniana dia mamaly zareo dia ao anatin'izay aloha zany tena efa hita ny évolution ny ankizy satria raha zareo tamin'ny mbola premier cours mbola somary sadaikatra zareo na ny resaka mahakasika ny tenany zareo fotsiny ary, fa zao zany zareo taritina amin'ny fanontaniana majinijinika, antaniny zareo asaina ihany koa zareo mandika fehezanteny. Dia efa hitako zany hoe efa mahavita teny zavatra be da be zareo, moa ny vocabulaire omenan'zareo ny vocabulaire tokony ampiasain'zareo zany efa omeko an'zareo daholo, dia efa capable zareo mandika ny fehezanteny sy miteny zay zavatra tian'zareo tenena ary mametraka fanontaniana ihany koa. Lavalava moa ny tontolo andro, ny hariva no fotoana mba afaka hanaina kely ho an'izy 10 mianadahy.